Favao ny commune ivelan'ny renivohitra nahazo rano fisotro madio avy amin'ny association Trade de France na ny AEF ny sekoly eo amin'ny commune Manandrina district Navaradrano natao nandritra izany fitokanana izany ihany koa ny fametrahana ny vato fototra ho fantarana ny sekoly ao an-toerana araka izao fanazavana manaraka izao. Ny rano fisotro dia voalohany indrindra aloha miteraka fahasalamana rehefa madio. Ary ny rano koa madio entina manatanteraka ihany koa ny fidiovana. Dia dikan'izany olona salama, ankizy salama zany no isitraka an'izao rano nampidirina teto androany zao. Ny mahafaly dia zao, zay dia nanao ezaka hatrany hatrany miaraka amin'ny ben'ny tanàna, miaraka amin'ny tompon'andraikitra ny hitady lalana ifanomezan-tanana mpiara-miombonantoka. Dia teto zany dia nisy ny chef zany solidarité entre France franco-malgache.